Izay ny amin'iny vaovao iny fa rahampitso telo me no ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Andeha rojerentsika indrindra ao anatin'ity sary manaraka ity ny andindiny izay vaovao izay. Ny fahazoana vaovao fahafahana fototra zoantsika io ny lohahevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety izay ankalazaina rahampitso telo me. Mikasika izay asa fanaovan-gazety izay dia nilaza ny solombavambahoaka voafita ao Ambovo be Androy fa ahafahana mampifehy ny fampifehy dia ilaina ny fametrahana ny lalàna momba ny asa fanaovan-gazety. Tokony hodinihina faran'izay aingana ny code de la communication mba ahafahana mifamehy tsara ao anatin'ny lalàna satria ny tsy fisian'ny lalàna milaza mazava tsara ny fomba fifampifehezana dia mety hiteraka zavatra hafa na fifandirana na tsy fitoviana ao anatin'izay. Ka ho anay solombavambahoaka zany dia heverinay fa tokony hodinihiny amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona eny amin'ny 14 ity ny code de la communication mba hisian'izay fifampifehezana araka ny tokony ho izy amin'izay sehatry ny fanaovan-gazety izay. Ny hoe malalaka sa tsy malalaka ataoko angamba raha mahita sy raha mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena fa afaka miresaka ny mpanao gazety, afaka miresaka zay tiany atao ny rehetra fa mba heverina hoe mba hisian'izay lamina zay dia tokony hisy zay code de la communication zay mba hafahana zany hoe hatreto ny tokony atao tiany tsy tokony atao. Ratsehivina nandritra ny filan-kevitra voalohany ny raha filoham-pirenena tamin'ny gouvernemanta Mahafaly anisan'ny tapaka ny anaovana lahara-pahamehana amin'ny fametrahana ny lalàna momba ny asa fanaovan-gazety. Andrasana araka izany raha ho tafiditra ny fandaharam-potoana amin'ny parlemanta izay hanomboka ny 3 volana May ny lalàna ny asa fanaovan-gazety na tsiny.